Ny renivohitry ny faritra Matsiatra ambony no nosafidian'ny tahirim-pirenena nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piasana 2024. Nisy ny fanentanana ny tanora sy ny olo-dehibe ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fananana fiahiana ara-tsosialy. Nosatarina tany fianarantsoa ny taom-piasana 2024 ho an'ny tahirim-pirenena raha tany Ambatolahy faritra Menabe nanaovana izany tamin'ny taon-dasa. Tamin'ny alalan'ny programme pour la promotion de la protection sociale na PPS, izany hoe fanatanterahana fandaharana asa ampiroboroboana ny fiarovana ara-tsosialy. Nandray anjara teto avokoa na ny fanjakana na tsy miankina satria andraikitry ny rehetra ny fiahiana ara-tsosialy. Ny amin'ny lafiny Cnaps manokana moa dia androany no fidina zany anaovana ny fanombohan'ny asa amin'ity taon'ity manerana amin'ny Madagasikara iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra. Samy natsapa ireo mpizaika fa zava-dehibe ny fiahiana ara-tsosialy. Manana anjara lehibe ny vondron'olo zany société civile, ny syndicat, ny eo anivony ny fitondram-panjakana amin'ireo rafitra fisaraha-pahefana rehetra hoe manana didy izy ireo ampafantatra ny olona tsirairay avy mba hisitrahany tsirairay izany zo fototra eo amin'ny fiahiana ara-tsosialy zay. Ankoatry ny olo-dehibe dia nentan'ny Cnaps manokana ireo tanora dimanjato avy amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina ary ny avy amin'ny fikambanana tanora. Ho avy firenena hiatrika amin'ny asa dia ampahafantarana dian'izao zany ny zo fototra ny maha-olona sy hoe tombontsoa ny olona rehetra ny fiahiana ara-tsosialy, ampahafantaratra ihany koa momba ny Cnaps. Ny tanora izay hiatrika asa atsoatsy ao aorian'ny fianarana sady ihany koa afaka manentana ny mpiara-belona aminy fa manan-jo ny mpiasa toy ny fanampiana ny fianakaviana, solon-takaitra ary ny fisotrondronoana rahatrizay tonga ny fahanterana. Tena ilaina ilay izy satria manampy ny vahoaka, manampy ny olona mpiasa rehetrarehetra zany tsakanavaka ilay izy. Ohatra zao hoe ny avy aminay amin'ny maison de jeune zao dia zato latsaka kely eo zao ohatra ny zatovo sy ny tanora dia tokony hoe tena isaky ny école na ohatra zany na lycée na ohatra zany dia mba hanaovana ny reny sensibilisation reny zany satria mba ho fantan'ny zatovo sy ny tanora hoe ay misy ohatra zany ilay izy dia hanatsarana ny hoaviny koa satria rehefa ny aoriana any ane reo no hitantany. Ny farana ny izy mateo ny atrikasa entina ampiroboroboana ny fiarovana ara-tsosialy tamin'ny fianarantsoa.